Amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo no irabako anareo zay manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy zay indraiky hitako mitandro sofiny Ramboarison de manatoko sy manantena fa nasoa ary naliana antsika tsiravony zavatra ifanambaratra am'izay ka de mifahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra de mba ho tanteraka amintsika ny fikasany. Ny fikasan'Andriamanitra de mazava tsara ny teniny fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrakizay. Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao ary zay mihitsy ny tena planin'Andriamanitra fiverin'Andriamanitra ka dia mba azotsika mandray tsara ny afo satria Andriamanitra ny tompony teny de hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no fahasoavanao sy famindramponao de tanteraky zao fotoana zao ka manteny zay fa na aiza na aiza misy olona manaraka zao miaino ary mandinika amin'ny fitarihan'ny fanamarsina de sokafanao masom-panany ahafantarany sitraponao sy ny teninao ka dia ankalazainy anao mena voninahitra am'izay atao rehetra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anandratako zany vavako zany ary koa no ny fonany rany zay antoko ny famelan-keloka anekenao anay ho marina ary koa mahatonga anao miaino anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Eny amin'ny anaran'i Jesosy no naova zany vavako zany sy ny fonany rany. Amen. Alleluia. Matoky aho fa ny zavatra nambaratra am'izay dia nahaliana antsika tokoa ary tanjon'Andriamanitra araka nambara teo dia famonjena atonga antsika ana fiaina mandrakizay zany hoe atonga antsika tena zanak'Andriamanitra tokoa satria fahavalon'Andriamanitra tsika araka ny voalaza ny sotra masina ao amin'ny Romanina 5 dia fahavalon'Andriamanitra tsika ary ny fiainantsika de tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Romanina 5 andininy folo. Romanina 5 andininy folo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny zanany maika ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezera ankehitriny rehefa nampihavanina. Vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny rany Jesosy nahazo famelan'ny keloka ary zava-dehibe indrindra azy amin'ny fanambarany zay voalaza any amin'ny Jaona voalohany 7 Jaona voalohany 7 ny andininy voalohany sy faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo tena zava-dehibe misy ty fanambarany ty manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalala antsika zao tontolo zao satria tsy mahalala azy izy ry etsika de mahita misy teny ty hoe ry malala ankehitriny asa dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay toetsika rahatr'izay fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy tsika fa ho hitantsika izy de izay tena endriny tokoa. Mahafinaritra ohatra zay tenin'Andriamanitra amin'ny diny faharoa koa hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Saingy zao mbola tsy tonga Jesosy hatramin'izao tsy milaza fa ho avy izy de misy zany fitsarana ary maro ny olona matahotra ahoana za ve mba anisany vovony sa ahoana tsika aloha efa malatsara fa rehefa mino le olona de eken'Andriamanitra ho marina araka ny voalazany Romanina 5 andininy 5 Romanina 5 andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny fanantenana de tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ambotsika. De fanahy masina nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ambotsika ary ny andininy 7 de milaza hoe ny anaran'i Jesosy Romanina 5 andininy 7 koa mainka aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezera ankehitriny rehefa no marina tamin'ny ranontsika. Eken'Andriamanitra ho marina le olona ao amin'i Jesosy nataony hoe zanaka de nekeny hoe marina ary an'izany natao hoe zanak'Andriamanitra sy marina zany de tanteran'Andriamanitra ny teny zay voalaza ao amin'ny Salamo 7 tanteran'Andriamanitra ho aminy ty teny ao amin'ny Salamo 7 ny andininy 8 ka hatramin'ny 12.
salamo fahatelo am'zato ny andininy varoka hatramin'ny folo tanteran'andriamanitra aminy tanteraka zao fanambarany zao amin'ny anaran'i jesosy hoe mamindra fo sy miantra iave maro-po sady be famindram-po tsy mba mandaha teny mandrakariva izy na mitahiry fatezera mandrakizay tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araky ny haitsika fa tahaky ny avolanitra ambon'ny tany ny aben'ny famindram-pony am'izay matahotra azy tahaky ny alavitry ny atsanina amin'ny andrefana no alavitry ny anesora ny fahotantsika amitsika ho an'le olona ao am' jesosy zany satria misy olona mivavaka fa tsy eo am' jesosy tena mivavaka mafana fo kanefa tsy am'zao satria nahoana Matio toko fafito no ahitantsika an'izay ary hain'ny rehetra zany Matio toko fafito indiny raiky am'roapolo ka hatramin'ny telo am'roapolo maro ny olona mivavaka maro ny olona tena mafana fo saingy zao tsy voavonjy nahoana Matio toko fafito indiny raiky am'roapolo ka hatramin'ny telo am'roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiky zay ny an-danitra sitrapon'Andriamanitra de ao anatin'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny baiboly ary maro nefa ny tsy manaraky zany maro no manova ny tenin'Andriamanitra ary ony andininy roa am'roapolo maro anao amiko am'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany taminareo fa zay zany hoe nandeha nitory na mpianatra na nazava ny tenin'Andriamanitra tsy efa namoaka deminity taminaranao fa izahay tsy efa nao asebe taminareo fa izahay niasa namoaka deminity koa izy ary maro ny olona sitrany noho ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta satria ny baiboly amy Ezekela misy milaza hoe miasa aho noho ny anarako masina mba tsy hantotono zany honetrehan'ny jentilisa zay nitoerany de miasa foana Andriamanitra noho ny anaran'i Jesosy tsy milaza zany akory hoe le olona nivavaka namoaka deminy io de efa olona ao am' Jesosy na sitrana marary ao am' Jesosy tsy sanatria zay natoka Jesosy ny teny mandiny telo am'roapolo hoe de ambarako am maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrehatr'izay iala amiko anareo mpanao meloko maro tokoa ny olona mivavaka ary mahavarina nahoana hoe mahavarina tena mafana fo ary miasa ary mananteny izy fa hoe voavonjy kanefa araky ny teny eto izy mihitsy zareo mihitsy miteny eky zay nge fa naminany taminaranao e namoaka deminity tamin'ny anaranao mihitsy zay ananao asa lehibe taminaranao zay zany iveriny fa hoe zay nahavoavonjy azy kanefa hoy Jesosy hoe zay manao ny sitrapony raiky zay nidanitra ihany tsy fantatra anareo ary be mihitsy no voafitaka am'izany miala tsiny aminareo raha manazava kely alohana anozako ny teny satria amin'ny fahazavana hoe ny fitsarana ny olona marina sy ny rasy fanano lohateny eto dia maro ankehitriny no mihevitra fa ny tsodrano atao amin'ny zazakely de iveriny hoe batisa manova teny ny baiboly zany Jesosy nke ny teny avy alao ny zaza anatina ka rehefa nentina teo aminy zazakely de nametra tanina taminy izy de nitsodrano azy fa tsy hoe koa re nametra taniny taminy izy de nanao batisa azy zay zao de efa manova ary zay natonga ny apôstôly Petera nilaza mihitsy mombany am'zany zavatra zany fa mahavery ange raha zalasara am'zany no atao hoe ary mila manaraky tsika hoe zany tokoa ve ny eo amy baiboly sady amboamboarina fotsiny araky zay everana azy zoary ny voalaza amy Petera faharoa toko fahatelo andiny dimy folo sy nena amby folo Petera faharoa toko fahatelo andiny dimy folo sy nena amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny faripon'ny tombotsika de keo famonjena tahaky ny voasoratsy Paoly rahalahy mahalalantsika taminareo koa araky ny fahendrena nomena azy tahaky ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza zany zavatra zany ao aminy izy ary amindreo de misy zavatra saripatara zay aolona ny olona kely fahalalana sady tsy ny orona tsara tahaky ny anaovan'ny teny sansany eo amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaveresina ho an'ny tenany zero tsara fa misy ten'Andriamanitra aolan'ny olona mibatisa eo ny tsodrano zazakely de avadika hoe batisa tsy marina tsy mety de fa voazany zay de le olona zany tsy vita batisa mihitsy fa tsodrano no azony kanefa amy baiboly de miteny hoe zay misy sy atao batisa no hovonjena
mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra olon-dehibe no ampianarina io mahatsiaro saina tsara de mandehana ataovy mpianatra firenena rehetra manao batisazy aminaran'ny raitra sy ny zanaka ary faminasina ary mampianary azy araky rehetra nandikony eo mateo toko fa 8 andiny 5 sy 20 zay ary indro zao momba anareo manakariva ambarako atonga ny fahatamperan'izao todrao zazakely voateraka avy eo de azo ampianarina toriny filaizany tsara olombelona rehetra misy atao batisy ny vonjena ka zazakely hoe afaka eno ino tsy mahalala n'iny fa tsy odrano no atao aminy maka ohatra anankiray koa zao mialatsy indrindra manontany olona maro ah miova ve ny didy folona lalàn'andriamanitra sa tsy miova tsy miova tompoko ahoana ny lazainao fa tsy miova araky lazainy sakany fa eny rehefa tonga jesosy nitsangatamaty de miova ny lalàna tsy marina zany diso zany ay de manontany anao ary raha tsy miova ary ny lalàna nahoana ndidy faefatra hoe mahatsiarova ny andro sabata no ataony olo hoe maka masina ny andro alahady lasa miova zany le izy andriamanitra nefa tsy nanovany io jesosy teny mihitsy hoe tsy tonga aho andrava lalàna mpaminany tsy tonga aho fa natanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pafona lanitra ny tany tsisy ho foana korony amin'ny lalàna tsy teny tsotra ray na teny ray tsisy foana kory kanefa io nitsangana jesosy tamaty tsy milaza hoe rehefa io nitsangana ny tamaty de hovanan'io zavatra hafa mihitsy zany satria nahoana moa de nanazava tamin'le olo nahoana moa jesosy nitsanga tamaty amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro raha namorona zao tontolo zao andriamanitra tamin'ny andro famoronana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro de andriamanitra misy mazava jesosy le fahazavana zao zao le mazava de tsy maintsy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy nitsangana maty hitondra fahazavana eran'izao tontolo zao fa tsy akora io ndray nitandremana io andro alahady io tsy zay mihitsy akory azay mifadisoana ary tadio tsara fa raha mamaky io tsika tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro de nanomba tamin'ny lala ny fanan'andriamanitra tamin'ny andro voalohany ny fanan'andriamanitra de tsy maintsy milatsaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro pentecoste alahady ny fanamarsina hitondra fahasoavana eran'izao tontolo zao ary zay tsy fantatry ny olona zay fa ovany ny ten'andriamanitra tsy azo ovany io ary raha voadiso amin'ny ray lody io ny ten'andriamanitra o amin'ny jakoba toko faharoa jakoba toko faharoa ny andininy 8 ka hatramin'ny 110 jakoba toko faharoa andininy 8 ka hatramin'ny 110 aminaran'i jesosy kanefa raha mankato le didy ambony indrindra ianareo araky ny sotra masina hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao Levitiko Kristy toko 8:20 de manao tsara ianareo fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka helony lalàna ho mpanota fa andininy 10 fa na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy rehetra fa izy zay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany de mpandika lalàna ianao mazava tsara ny ten'andriamanitra eto rehefa diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy rehetra satria raha miteny hoe aza misy hoe aza mangalatra kanefa anao mijangajanga de diso amin'izy rehetra zany hoe sahala amin'ny olona mandanga ihany sahala amin'ny olona mety tsara velitsy sahala amin'ny olona tsy manaja ray aman-dreny sahala amin'ny manompo sampiany zany tsy manompo an'andriamanitra raha ohatra ianao zany ka tsy mitandra sabata de sahala mangalatra ihany sahala mamono olona ihany sahala amin'ny manao mandika ny lalàna rehetrarehetra zay zany tsy azon'ny olona zay eto zany tsika de sao misy ten'andriamanitra aminazy satria ny olombelona nge tsy maintsy tsarainy de ao anao ny ten'andriamanitra mombany amin'ny ny olona mino ovatitsika petera voalohany toko 4 indininy 17 le olo ao am' jesosy zany ho tsaraina kanefa ahoana ny fomba hitsarana azy matahotra ny olona misy matahotra tena za mbola tena tsy ana misy za mba efa mivavaka mino ihany fa de ahoana zao ny fiainako zao ny ten'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy petera voalohany toko 4 andininy 17 amin'ny anaran'i jesosy fa tonga ny andro etombohan'ny fitsarana hatreo amin'ny ankonan'andriamanitra
raha miantomboka amitsika zany dia hanao ahoana kosa no ny efarany tsy manaiky ny filazany tsara an'Andriamanitra. Manomboka amin'ny olona ankonan'Andriamanitra, le olona am' Jesosy, ny fitsarana, le olona tena mino, olona zay tsy mba voafafa amboky ny fiainany any anarany, olona ny eken'Andriamanitra ho zanaka, manomboka am'ireny ny fitsarana. Ka ahoana le fitsarana azy? Tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe eo anatrehany lalàna izy a, de tany sainany nataony hoe zao avy nataonao, zao avy nataonao, zao avy nataonao ka dia meloka ianao. Raha izay dia tsy afaka mihitsy le olona. Fa vakitsika nge ny ten'Andriamanitra. Mahafinaritra ny zavatra ataon'Andriamanitra ho an'ny olona ao am' Jesosy, voalaza ao amin'ny Romanina zany. Romanina toko 9 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Romanina toko 9 ny andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary am'izany de tsy misy fanamelohana ho an'izay ao am' Kristy Jesosy. Tsisy fanamelohana mihitsy ho an'izay ao am' Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy lalàn'ny fanahanaina no nafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Ny tena hita de lalàn'ny ota no satria raha maka ny Romana toko 7 tsika de lalàn'ny ota fa tsy lalàn'ny fahotana. De tsisy fanamelohana mihitsy zany ho an'le olona ao am' Jesosy. Ahoana zany hoe tsisy fanamelohana zany? Ny fahotana sy ny aloka rehetra de efa fafan'Andriamanitra avokoa. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fahotana sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Fahotana sy ny elony tsy ho tsarovako akory. Voafafa eo anatreh'Andriamanitra ny fahotana. De ahoana zany le fitsarana? Tsisy fanamelohana ho azy. De ahoana ny zavatra mitranga? Romanina toko 9 ny andininy 3:30 sy 4:30. Romanina toko 9 andininy 3:30 sy 4:30 amin'A Jesosy. Andininy 3:30 aloha. Iza no hiampanga no mbo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Zany sika eo aloha. Andriamanitra zany mijery eny am'izao tontolo zao, maro ny mpivavaka maintsy anaran'i Jesosy. De misy ny voavonjy, misy ny tsy voavonjy, misy ny ao am' Jesosy, misy tsy ao am' Jesosy. De fantatr'Andriamanitra le olona ao am' Jesosy. De ahoana izy ten'Andriamanitra? Ino ny ampanga no mbo fidin'Andriamanitra? Voafidin'Andriamanitra eo. Nataony hoe zanaka, endre. No lehibe fitiavan'Andriamanitra antsika, ka niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra ary zany tokoa tsika. Ry malala, zanak'Andriamanitra tokoa tsika. Fantatr'Andriamanitra zany ny zanany. De ahoana? Izy no afaka hiampanga andreo na hanameloka andreo? Olona ao am' Jesosy nge le olona. Zany olona ao am' Jesosy zany ao am'lay marina, ao am'le masina, ao am'le tanteraka. Tsy hitantsony ny fahotan'le olona. Izy ny ampanga no mbo fidin'Andriamanitra, Andriamanitra manamana satria tsy zanak'Andriamanitra. Ary ny andininy 4:30 ny Romanina toko 9, ny andininy 4:30 ny anaran'i Jesosy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Efa nanavitra azy Jesosy, namonjy azy, niantoka ny fahotany rehetra, nandatsaka ny rany, maty tena levo niaraka naleva tamin'i Jesosy le olona taloha. Mitsangana ny olom-baovao miaraka amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra. Ary raha manoty izy, mifona ho azy Jesosy. Mifona ho azy Jesosy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra. Amin'ny Jaona voalohany toko 2. Jaona voalohany toko 2 andininy voalohany. Jaona voalohany toko 2 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka. Zany zavatra zany no sy fatako aminareo mba tsy hanotanareo. Raha misy manota de manasolo vava ao amin'ny ray tsika de Jesosy Kristy ilay marina. Jesosy mifona ho an'le olona. Tsisy fanameloana ho azy. Tsisy atahorana mihitsy hoe za be dehibe mifahotana vitako ka eo anatrehny fitsarana mantra zany de ahoana fitsarana tsy fanamelohana na fampiangana na tsarovana daoly ny fahotana lasetra fefa voafafa. Fitsarana natsangan'Andriamanitra ho zanaka, fitsarana Andriamanitra manamarina an'le olona, fitsarana Jesosy mifona ho azy mba tsy ho voafafa amboko ny fiainanarana. Satria nahoana? Korintianina 2 toko 5. Korintianina 2 toko 5 andininy 5. Azafady Korintianina 2 toko 5 andininy 7 sy 8. Korintianina 2 toko 5 andininy 7 sy 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona ao am' Kristy de olombavao izy,
efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga avao reo fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra zay nampahazava antsika taminy amin'ny alalany Kristy sady nanome anay ny fanompoana ny fampihavanana. Jereo tsara eto fa izay nampihazava mahazava tsara ny zavatra voalaza eto fa olom-baovao le olona, zanak'Andriamanitra le olona, tsy tsarovan'Andriamanitra tsony ny fahotany lasa rehetra, eken'Andriamanitra ho marina izy ary zanako ianao. Eto misy ny hoe zay Andriamanitra zay nampihavana antsika tamin'ny alalan'ny Kristy sady nanome antsika fanompoana fampihavana, nampihavana antsika taminy, vita fihavana amin'Andriamanitra ary le fampihavana de hoe zanak'Andriamanitra, izy ny apanga ny olom-boafidy Andriamanitra. De zao ndray ho jerentsika hoe atahoana ny tsara fanamelona ho an'ny olona zay peraka any an-danitra amin'ny finoana. Efesianina toko faharoa, Efesianina toko faharoa andiny efatra ka hatramin'ny fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no mankitsitra azy. Efesianina toko faharoa andiny efatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny faminram-po noho ny lehibe ny fitiavana zay nitiavana antsika na dia fony mbola maty ny fahadosoana azy isika dia navelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavany namonjenonareo ary niarana atsangonsika ka na niarana petra ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zao tsara eto fa Andriamanitra dia manan-karena amin'ny faminram-po noho ny lehibe fitiavany nitiavantsika mba tsy tia noveritsika fa na dia fony mbola maty ny fahadosoana sika dia nivelomina miaraka amin'i Jesosy ho tonga zanak'Andriamanitra ary mazava tsara andininy fahaenina ary niarana atsangany isika ka niarana petrany ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Atahoana ny tsara zany amin'ny lalàna indray ny olona zay fa amin'ny finoana nampiakaran'Andriamanitra ny an-danitra miaraka amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy eo akaikin'Andriamanitra amban'ny faharovan'Andriamanitra fahasoavana, tsisy fanamelona ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Zay ny mazava dehibe azy ary zao voalaza amin'ny andininy valo sy ny sivy amin'ny Efesianina toko faharoa andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran'i Jesosy fa fahasoavany namonjena antsika amin'ny finoana ary tsy avy amintsika zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndreo misy mirere. Minahoana azy zany tsy tsaraina fanamelona tahaka ny mpanota manko dia tsy maintsy le olona tsy mba mahazo famonjena ho tsaraina araky ny asany zay voasoratra any am-boky zay mbola azahoantsika any amin'ny manaraka, ho tsaraina satria voatahiry ao amin'ny boky fitadidiana daoly ny zavatra zay nataony dia tsaraina araky zay niany izy zay mbola hofantatsika aoriana. Ary etsika dia mahita fa le olona ao amin'i Jesosy fa fahasoavany namonjenonareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo zao fanomeza avy amin'Andriamanitra, men'Andriamanitra azo mamaim-poana amin'ny fanamarinana, tanteran'Andriamanitra ho azo mamaim-poana amin'ny fanangana azy ho tonga zanak'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra mamaim-poana tsy hanameloana azy. Izy ny ampangany olom-boafian'Andriamanitra, tsisy fampiangana, izy ny manameloka, tsy miatra any amin'ilay olona ao amin'i Jesosy zany fa fahasoavany namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika zany fa fanomeza avy amin'Andriamanitra. Ary zao ny ten'Andriamanitra andininy fahasivy tsy avy amin'ny asa fa ndreo misy mirere. Amin'ny baiboly sasany dia miteny hoe tsy vokatry ny ezaka vita atsika natonga an'izany, tsy vokatry ny ezaka vita fa fanomezan'Andriamanitra fahasoavana. Zay mihitsy ny teny hoe tsy avy amin'ny asa fa ndreo misy mirere, ka zany nge nivavaka be ny natonga an'izany ary zay navoavonjy aho, zay naneken'Andriamanitra ka tsy mahagaga raha ohatra ka tsy voafafa ny boky ny fiainany anarako ny asa nataoko, za mandeha mitory ary za fa mino an' Jesosy, tadio fa satana koa mino. Fa fanomezana omen'Andriamanitra dao zany izy zany, fanomezana ny fanamarinana, fanomezana ho antsika Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra, fanomezana ny fanamasina, fanomezana ny fiainana mandrakizay. Zay mahatonga ny teny eto amin'ny Efesianina toko faharoa ty hoe ny andininy fahavalo fa fahasoavany namonjenonareo amin'ny finoana, tsy avy aminareo zany fa fanomezana
avy amin'Andriamanitra. Le olo amin'izao zany de tsisy eritreretany tsony hoe vovonjy tsy tsona ao na amin'ny fitsarana. Azo ny antoka tsara ny teny'Andriamanitra fa anisan'izay tsy mba voafafo amin'ny boky ny fiainany anarany. Tantara no resako aminareo, nisy olona nandeha taxi. I taxi io moa mialatsy indrindra aty Madagasikara misy lalana ratsy ka alina ny andro nandeha tan'le taxi izy menada. Le anadahany somary sotrosotro de matory fotsiny kanjo lasaka ny vily lalana vaky pnery tomobily de lasaka ny vily lalana lasaka tany amin'ny toerana ambany taitra le raha matoa. Ay, saika maty marina, saika maty za mbola tsy mibebaka akory, tsy mbola mifona tamin'Andriamanitra tamin'ny fahotako akory. De ola chauffeur taxi misy le vady niaraka taminy fa nga moa miandra any zany fa tokony isan'andro anao tokony miaraka amin'Andriamanitra foana. Saika avery fa anomiko zao de tena hitady an'Andriamanitra fa tsy apoizina mihitsy. Ny olona ao am' Jesosy tsy matahotra na ohatra ka de ho faty tratran'izany satria nahoana tsisy fanamelona ho an'izay ao am' Kristy Jesosy. Izy ho ny apanga no mbo fidy Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Ary no marina noho ny amin'ny rano Jesosy ary azo antoka fa tena zanak'Andriamanitra izy tsy voafafa amin'ny boky ny fiainany anarany mandrak'izay ny famindram-pon'Andriamanitra. Amen. De hivavaka tsika mba ho voaraintsika tsara ny hafatra. Saotranao zay Andriamanitra ny fanamarina menao any amam-pona fa tsy mba tsaraina tahaka an'izao tontolo zao zahay zay olo ao am' Jesosy fa tena ianao mihitsy manamarina Jesosy mbola mifona mivavaka tsy toana mitondra ny rany ary azo antoka ny asa ny fanamasina tonga ny fivovana ka ahatratra amin'ny farany satria zay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ka de hoanao ny dera ho anao saotra no voninahitry'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ka dia manao veloma tsy finahitra indray tompoko fahasavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra dia manaraka do azavaitsika hoe ahoana ny fitsaranany meloka, fitsaranany olona izay tsy mba mahazo famonjena ho dinitsika zany. Ka de mandram-peona indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.